eo amin'izay sehatry ny baolina kitra izay ihany fa ireny filokoloana ny ankizy madinika eo amin'ny sehatry ny baolina kitra izay ihany Tana Akademia indray no kluba vaovao mamokolokolo ireny ankizy ireny vao niforona ka ao anatin'ity fanadihadiana ity no ampahafantarina anao izany kluba ny Tana Akademia izany izay manana tanjona lavitra tokoa eo amin'izany sehatry ny baolina kitra izany. Amokatra mpilalao andeha lavitra sy taizany ankizy eo amin'ny sehatry ny baolina kitra ny kluban'ny Tana Akademia. Isan'ny zandry indrindra amin'ireo kluba mampianatra ny baolina kitra ny Tana Akademia izay natsangana Andriamatoa Rohan Srifa ho telo volana lasa izay nitsangana ny kluba fitazana sy fampianarana ny baolina kitra ity. Ny tanjona izany amin'ity le amin'ny Tana Akademia ity dia fatao anatinay aloha izany le fitiavana baolina kitra hatramin'izay. Dia hoe zany mba hoe fitazana an'ireto zaza malagasy reto zany mba ho lasa lavitra satria na teo amin'ny 2 volana teo izay na 3 volana no nijoro zany dia eto izay dia efa miantso ireo ray aman-dreniny ankizy tia baolina kitra na ankizy mba hanatevina ny Tana Akademia fa izahay dia manana tanjona lavitra mahitsiny na eto an-toerana na any ivelany satria misy filokam-panoana zany tsika tena ao anatiny dia izay tsy eto an-toerana aloha izy mipetraka fa any ampitan-dranomasina dia ny filokon-tantana amin'izany dia Rohan Srifa dia manentana ilay ankizy izay tena tia baolina kitra zany izay mba ho avy eto amin'ny Tana Akademia dia ny fanazara-tena zany dia atao eto Andravoahangy Andrianavala foana ny alarobia sy ny sabotsy. Tsy alina fotsiny amin'ny faninanana eto an-toerana ny Tana Akademia fa ezaka ihany kosa ny andray anjara amin'ireo lalao iraisam-pirenena. Fisafidianana le anarana aloha hoe Tana Akademia ny le Tana angamba ny Antananarivo toerana misy anazy dia le Akademia fitaizana mihitsy zany izany hoe karazana école de football moa zany ty club misy anay ity dia ho isahana mihitsy izy mba ho akademia kely zany mba ho hiamoaka mpilalao matianina ao aoriana kely ao. Zay zany tena tanjona miarahana amin'ireo mpanazatra namana. Inona avy ny sokajy misy atao anatin'izany? Ny sokajy misy manomboka ny 10 taona hatramin'ny 17 taona izany hoe 9 taona ary dia efa afaka raisina. Nareo hoe mampianatra fotsiny sa hoe mieritreritra ny andray hoe anao faninanana mihitsy sa hoe mbola mampianatra ny baolina fotsiny aloha? Hatreto aloha amin'ny vao nisokatra moa dia mbola le mampianatra an'ilay ankizy aloha zany satria mbola mila ampiarahana ireo ankizy ireo dia aoriana kely ao tsy maintsy nisy ny match na match amical mety hoe match officiel ihany koa andraisan'ny ankizy anjara izany hoe raha mety misy compétition de Noël na ohatran'izay dia mety efa afaka mandray anjara ireo ankizy. Ny faninanana eto Madagasikara ihany ve nandraisanareo anjara sa mieritreritra ny andray anjara amin'ireny faninanana ivelany ireny ihany? Eo indrindratsika ny eto Madagasikara moa zany efa mandeha zany zao aloha ny club amin'ny ankapobeny dia misy ihany koa ny eritreritra ny voakany ivelany amin'ny taona ho avy mba hibanjina na sy hamoahana nyreto zaza sy ankizy reto dia izay natao anatin'ny club andrain'izany sy atsika n'izany lalao iraisam-pirenena zany. Misy tokoa ny vinavina andraisana ny lalao iraisam-pirenena amin'ny taona ho avy ary eo amin'ny Pentecôte eo Assomption Pentecôte eo izy ho an'ny latsaky ny 13 taona sy ny latsaky ny 15 taona dia fa mbola mandray ary tena mbola mandray ny club amin'izao fotoana izao ka dia miantso ny ray aman-dreny manana an'ireo ankizy teraka ao anatin'ireo taona ireo zany latsaky ny 13 taona sy ny latsaky ny 15 taona fa tena mbola mandray an'ireo ankizy zay zany ahafahana miatsika nyity lalao iraisam-pirenena izay homaniny ity amin'ny taona ho avy. Isan'ny mianatra ny baolina kitra ao amin'ny Tana Akademia i Cédric izay manana ny finiavana ho lasa mpilalao matianina. Nanao baskety aloha tamin'ny voalohany dia ohatrany tsy nilava mihitsiny dia ohatrany lasa hoe niintéressé kokoa an'le foty dia izany nahatonga nanaprisika sady efa hatramin'ny mbola kely any nampianariny be anay mandakalaka baolina ohatry izany. Toerana inona zao no tena tian'ny Cédric rehefa milalao? Milieu. Ohatratsy ny ahoana ny atao hoe toerana tazomin'izany milieu izany ny ambony kianja rehefa milalao? Mila olona matanjaka aloha, mila olona matanjaka ilay izy sady be endurance tsara satria manenjinesika baolina be. Inona zao mba nofinofiny Cédric eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra? Ho lasa mpahana baolina malaza
Iza zao mpanao baolina malaza hoe tena mba tsiririntiny Messi mpanazatra efatra amin'ny rahalahy no misahana ny lafiny ara-teknika ato amin'ny Tana Akademia dia ny maître Paul, maître Amanda, maître Aja ary maître Fidy. Indroa isan-kerinandro no manao ny fanazana-tenany etsy amin'ny kianjan'ny Asera Ampefilo ny Tana Akademia.